Mbola bola lavalava ihany izy ity fifaninanana sy hetsika tanterahana tamin'izao farany herinandro zao ihany koa. Anisan'ny mafana dia mafana namana-mbola tiana amin'izao fotoana izao ny fampelezan-kevitra isan'ny nihiratra ny anjara masoandro ireo mpanao fanatanjahantena satria dia fotoana mba nahazahoana izy ireo fanamiana ny fotoana ny fampelezan-kevitra omaly sabotsy ary dia nisy ny hetsika izay ny karakaraina teny amin'ny kianjan'ny Ampefiloha ka fileovana 4 no nahazo fanamiana tamin'izany. Fotoana iray mba hiratan'ny anjara masoandro ireo mpanao fanatanjahantena ny fotoana ny fampelezan-kevitra omaly sabotsy ary dia fileovana 4 avy eo amin'ny taranja bola lavalava no azo fanamiana entina amin'ny lalao ity taranja ity avy amin'ny kandida iray. Dia nisy ny fampanantenana natao dia fampanantenan'ny président Rajoelina efa niteny izy hoe ampiakanjona daholo ny kileba tsirairay dia nampiakanjona manao zavatra zay foana tereko taminareo hoe zaho tsy tiako lenareo le atao le ambany tanàna fa tia faritra iva fotsiny satria zay le manambany anareo ary ny Rajoelina ny avatra nataony dia zao alohany mampiakanjo anareo toy zay andehandeha fotsiny arereteny eny nandritra ity fotoana ity dia nisy ny lalao fiantsiana maromaro izay nitanterahana teny amin'ny kianjan'ny ANS Ampefiloha ka toy izao ny vokatra tamin'izany ny 15 rapide Anandrano Manalina nandresy ny CR 15 ny Manaritsoa tamin'isa 5:12 no 4:12 ny CRAI Anambalavao Isotry nandresy ny ZAM tamin'isa 4:3 ny 15 Zazanavela Nandavamamba nandresy ny RCAC Anandrano Manalina tamin'isa 3:8 ary ny RCAD nandresy ny RCAM Nansalovana tamin'isa 7:13 ny ZRA Anandrano Manalina nandresy ny SCM any Manaritsoa.